Ovao tsara ny toe-tsaina mba tsy ho tonga sakana eo amin'ny fiainantsika olombelona. Ao anatin'ny fiainana misy sokajin'olona roa, ny miasa mpanatanteraka sy ny mpandrevy be resaka, fa isika dia mitovy daholo. Samy te hanana fiainana sambatra, fahasalamana, fianakaviana vanona, fitiavana mamy be sy ny sisa. Fa firy amintsika reto moa no tena vona hitolony ma hiainana zany tena fitiavana zany. Firy amintsika reto no tsy matahotra hiainana zany fahasambarana zany. Firy amintsika no tsy matahotra ny hijaly hatongavana eo amin'ilay tanjona tsy tsika ho tratrarina. Vitsy dia vitsy. Raha tsy atahoranao ny fitiavana, ny fiadanana, ny fandresena, inona ny tsy nandehananao hatramin'izay? Maninona tsy niresenao ilay hoe satria izao ka izao ny antony? Mampiororanao ngamba zany manana tokantrano vanona na fiadanam-po zany, matoa tsy hikirizanao ny atafavoaka amin'izany olana zany. Matoa irairainao foana io olanao io dia tianao satria ilay hoe olo-tiana na tenitiana no tsy afaka ambava. Fo mahita namana dia faly ny tantara, mivadika namana hafa dia fa maika indray hamerina ilay tantara. Avy eo mionona fotsiny amin'ilay teny hoe izao ny lahatra sy ny anjara, diso ianao. Ny lahatra sy ny anjara dia tsy misy ratsy izany. Misy aza mono sasany dia izany no manambany ny fiainany, manambany ny tenany hoe mafimafy ny fahasahiranana ohatra ao tokantrano, dia avy izy milaza hoe tokantrano fiafiana e. Ny anao rery zany fa izahay aza ampianarina an'izany teny ratsy zany, fa tokantrano iadanana. Iadanana ny tokantrano na inona olana misy ao anatiny ao. Averenao an-tranonao foana ny filazana hoe fiafiana ny tokantrano, dia ho hitanao fa hiafy bebe kokoa noho ny androany ianao rahampitso. Ny ankamaroantsika dia ao anatin'ilay sokajiny be resaka sady mpandrevy matianina, fa sanatria zany anao asa tsara zany, zany anao tolona tsara zany, atongavana eo amin'ilay tanjona izay iriny, eo amin'ilay nofinofy tiana ho tanterahana. Maro ny antony, tahotry ny voakihana, tahotry ny mason'olona, tahotry ny hidofotra. Mila fantaritsika fa n'inona natao dia tsy maintsy misy fitsikerana maloto ataon'ireo izay tsy manana fahalalana. Normala raha teny maloto sy fijerivetana misy eny aminy satria izay no safidiny, izay ny tontolo misy azy. Fa olana nomeko anao, ovao ny fomba fiaina miaraka amin'ny manodidina, ianao ny miova. Fa raha ratsiratsy ny manodidina dia matetika isika voasarika hiaraka hiaina amin'izay fiainana tsy mety amintsika izay. Lasa voasarika iray fomba amin'izay aratsiana izay, ary aza lany andro manova ireny olona efa nahavita ny safidiny ireny ianao. Ho ampahalalako anao fa ny tsy fahombiazana maro, ny fidiforana maro atahoranao dia tsy faharesena, tsy enatra. Aza matahotra midofotra ianao. Ny amaromy tsy fahombiazana dia mamaritra mazava tsara fa champion ianao, satria midofotra foana, midofotra maromaro dia mbola mahasamy arina. Ny olona resy midofotra indray mandeha tsy tafarina intsony, vita ny momba azy. Ka androany ianao no avelako hamaritra hoe amin'ilay sokajin'olona inona ianao. Ary rehefa mamaritra ny momba anao ianao, aza mandainga amin'ny tenanao, aza matikambo amin'ny tenanao, fa farito amin'ny teny marina, amin'ny teny tsara ny momba anao. Izao ary ity misy vahaolana tsotra indrindra ary mora atao. Maro ny efa niandry azy ity fatry ny ela, fa valiko aminao hoe ny fahombiazana sy ny fikirizana tsy mora. Noho izany tsy misy izany vahaolana tsotra indrindra andrasanao izany. Raha mora ny vahaolana dia tsy misy ny olana. Ka izao ary mitsangana ianao dia andao hiaraka hifanosina amin'ny olana maro, andao resentsika zany. Tapitra izay ny 7 isanjato ny andro naharesy antsika, indro fa tonga an'io ilay andro andresena. Ka andao hiaraka hiroso, hidofotra, ary indrindra fa hiaraka hiarina. Raha ianao io no mianjera, aza manafa tolorako anao ny tanako. Raha izany mianjera, tsy asiako ayahy fa tolorako anao ny tanako mba ho vonjenao. Ka izany fifampantokisantsika izany no hery lehibe sahady androany ahafahantsika miroso. Asehontsika bebe kokoa izany eo amin'ny fiarahamonina, amin'ny alalan'ny fanovana ny toe-tsaina, ajanony ny kritika sy ny fialonana, ny fifaliana amin'ny fanapotehana ny hafa, ny famosaviana, ny fanehoana fa ianao no ambony fa ny hafa ambany. Tiako sarina ny jerinao alala fa
tsy misy izany faritra iva izany fa ny toe-tsaina iva no misy. Rehefa mifanojo ny maso eny an-dalana, andao mba arahaba-tsotra no hifanaovana, fa tsy hoe rahalahy sy vavy no fampiaraba dia voatery hifampikoty zay. Rahalahy sy lahy dia te hifanao totondry. Aoka izay nitoetrana biby olona, fa tsy nateraka ho izany ianao e. Ny zavatra tsara rehetra dia possible vitanao raha ilofosanao, ary tsy misy alalana avy amin'ny olona iray akory. Tsy mila alalana n'aiza amin'aiza ianao raha hanatanteraka an'izany. Tsy mila ny ray sy reninao, tsy mila ny vadinao, tsy mila ny pastera raha te ho tsara ianao, fa ianao ihany dia mahavita an'izany. Aza asiana sakana ny hoe tsy manam-bola irosony. Ny fanovana ny toe-tsaina tompoko dia tsy mila vola. Raha mbola mitady excuse foana ianao tsy irosona androany, dia makafitaratra. Dia lazao eo ny hoe vita ny momba. Vendrana ny ray sy reniko nanamboatra olona tsy vanina toa ary ao teny ratsy. Rehefa tsy sahinao ny lazan'izay dia tsy izay sokajin'olona tsy vanona zay ianao, fa mbola olombanina. Ka andao hiaraka andresy ny tsy fahombiazana letsy aho. Andao fotsiny izao hiaraka iroso akia ny nofinofinao sy fiainana izay tianao tanterahana. Io no film tsara indrindra, misy action, misy romantisme, fa aza asiana fiction. Dia aza variana mijery ny film ny hafa, fa ny anao aza mbola tsy tapitra akory. Afatra tiako zaraina aminao farany androany. Manomboka masinandro androany, ajanao ny filazana ny hoe miady amin'ny fiainana ianao, fa tsy fiady ny fiainana. Aza miady amin'ny fiainana ianao, fa miarah miaina amin'ny fiainana. Dia ho hitanao fa ho tsara rindra ny fiainanao amin'ny alalan'ny fahaiza-miaina, ny fomba hanatanteranao an'izany. Ary tsarofy fa ny masoandro miratra, aza takonana boto fotsy.